Rafitra amin'izy itony fikirakirana ara-bola tokoa ny paositra malagasy na ny antsoina hoe banque postale fa mijanona ho sampana eny anivon'ny paositra malagasy ihany izany ary dia mazava loatra fa tantanan'ny fanjakana hatrany. Mbola ao anatin'ny dingana fangatahana fahazon-dalana raha teo anky ny paositra malagasy rehefa nikeny filan-kevitry ny minisitra ny isian'izay banque postale izay tamin'ny volana Jona lasa teo. Nateraka Otomavo, Zara Randriantsy. Tsy mbola nanana fahazon-dalana afaka mikirakira ny lafiny ara-bola amin'ny alalan'ny nomerika ny paositra malagasy antony mbola niaran'ny asa tamin'ny banky tsy miankina amin'ny tetikasa hipoketra. Efa miroso anefa ny dingana fangatahana fahazon-dalana agrément EME sy IMF amin'ny alalan'ny ministera ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakadimirindra amin'ny fahazona io fahazoan-dalana afaka mikirakira ny afiny ara-bola amin'ny alalan'ny nomerika io. Miroso makany amin'ny fametrahana ny banque postale eto Madagasikara. Vita somatsara zany izay hoeritreretintsika amin'ny taona ty na amin'ny 3 volana voalohany farafatarany ny taona 2024 zany rehefa azo ny agrément ny EME sy ny IMF ny paositra malagasy zany dia afaka mampiasa tsara tsy miankina amin'ny BOA zany ny paositra malagasy. Tsara marihana zany sy aoka zavatsika mpanaraka ny vaovao sy tsika eto Madagasikara fa tsy misy mihitsiny izany resaka hoe ho confiena amina banky hafa zany ny paositra malagasy fa fandrebirebena saina sy zavatra diso zany fa aoka sika zany mba samy anady ady tsara. Mbola tsy maintsy mandalo dingana samihafa ny fametrahana i banque postale eto Madagasikara io. Mamaly ny sivana rehetra amin'ny fametrahana io rafitra ihany koa ny paositra malagasy noho izy manana fodrafitrasa betsaka indrindra misy 700 manerana ny nosy miampy ireo smart village any fanazavana. Ny ataontsika voalohany zany aloha dia manao EME sy IMF rehefa azotsika iny zany dia mandeha indraitsika makany amin'ilay banque postale mandeha par étape satria misy exigence zany ao apetraky ny CSBF. Dia ny exigence zay afaka ataontsika amin'izao fotoana zao zany dia ilay agrément ny EME sy ny IMF aloha. Dia io zany fantatsika tsara hoe ny fanjakana zany hoe ny paositra malagasy miaraka amin'ny fitondram-panjakana no mahavita an'izy aloha hatreo dia zay aloha ny ataontsika. Dia rehefa voasokatritsika zany le EME sy le IMF dia miroso indray tsika makany amin'ny banque postale zay le izy. Fa ny zavatra iny zany ny tsara marihana tsara hoe anisan'ny atongeza be atsika dia le fananatsika n'ireo fotodrafitrasan'ny paositra malagasy. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny fanatanterana ny velirano 2012 ny filohampirenena izay fanavozana ny tanàn-dehibe.